ny ary tokolasy tokovavy faly miarabantsika rehetra mpanaraka fandaharana sasidi BND atao amin'ny groupe ny vaovao na magnaraka amin'ny alalan'ny page sasidi BND araka ny fanampantenentsika moa dia misy pretra anankiray izay agnazava misy kokoa makasika ity famadiagna Père Pascal de Gasperi ity Père Elisée moa no miaraka amintsika faly miarabanao zay hoe ary nisotranao nagneky ny vahiny amin'ny fandaharana. Eka miarabanao ihany koa dia nasaina zahay dia tonga ary dia vonina hamaly zay fanontaniana vitsivitsy apetraka anareo. Maro zany olona gaga amin'ny hoe mon père avady manao famadihan-drazana. Fa mialohan'izay zany anontaniantsika hoe ohatran'ny ahoana zany tantaran'ny Père de Gasperi. Père Pascal de Gasperi izy aloha dia vazaha italiana izy avy any Italie ampovoany any akaiky ny atao hoe province ny Roma Lazio izy amin'ny fitenin'izareo any dia missionnaire izy tonga teto Madagasikara tamin'ny 1973 dia niasa be dia be tany amin'ny faritra avaratr'i Nosy Befandriana Antsoy Ambanja ary lasa fikira général ny diocèse ny Ambanja tamin'ny fotoan'androny. Tadeo aoriana izy voafidy ho lehibe pikambanana fehiny kapisanety Madagasikara tao anatin'ny 19 taona dia nalasa ratrakely 3 taona dia nanao indray 3 taona magnaraka 12 azafady zaveny totaliny zany dia 12 taona izy nitondra ny fikambanana ka mihoatra ny asasaky ny fikambanana kapisanety Madagasikara dia atao hoe izy napiditra azy izy namolavola azy ary izy nanabe azy dia maty tany Nosy be izy rehefa avy niasa nitety any Madagasikara manontolo archdiocèse n'Ambanja archdiocèse ny Antananarivo ary diocèse ny Fianarantsoa. Zay ngamba amin'ny ankapobeny ny zavatra lazaina momba azy. Inona ny tena nampiavaka azy? Ny tena nampiavaka azy indrindra dia ny fitiavana an'ireo mahantra. Dia tsy zohina eran'ny Madagasikara fa zay toerana andalovany dia mirohotra, dia tena mirohotra tokoa ireo atao hoe olona sahirana. Misy ny tena sahirana, misy ireo mody sahirana fa hanaroatra n'izay karazana hoe fahatsora-po nananan'ny Père Pascal izay. Zay ny tena nampalaza azy. Ny fahamanaraka an'izay izy dia miezaka nanao foto-drafitrasa maro manerana ny Madagasikara. Fianarantsoa aty Antananarivo any amin'ny diocèse ny Ambanja Antsirabe zay toerana misy ny kapisainy akamoana Madagasikara isaka nametrany an'izany foto-drafitrasa izany daholo. Dia zay ngamba nazoko amin'ity ny tantaram-piainany dia maty tamin'ny 2014 izy nilevina tany Ambanja dia zao nafindra aty Antananarivo izy. Gagan'ny olona hoe mon père avy mba mamady azo lazaina hoe famadiana ve zao sa misy fomba hafa ao anatin'ny finoana kristianina ilazana azy? Bon raha ohatra ka ny fomba filazana azy famadihana ohatra hoe tsy mijery ny dikany teny hoe famadihana atao hoe famadihana dia olona ty amin'ny faritra ny afovoantany no manao azy dia mazava ho azy olona rehefa maty milevina amin'ny fasana dia afaka fotoana 2, 3, 4, 5 nataona arakaraky ny foko sy ny toerana misy azy dia alaina indray ilay faty dia volavolaina dia fitafiana lamba dia averina amin'ny toerana nisy azy. Zay fomba fanafiana lamba zay naovana azy hoe famadihana. Eto kosa nefany tsy dia hoe izay loatra ny resaka fa famindran'ny toerana. Avy any amin'ny toerana anankiray, avy any Ambanja, nafindra aty Antananarivo aty Ambohimalaza dia midika zay zany tsy dia hoe famadihana navadika fa kosa nafindra toerana bataina avy any nafindra taty Antananarivo. Dia ataoko zany tsy dia hoe misy fomba manokana hoe amin'ny maha-malagasy za maha-kristianina za amin'ny maha-inona fa dia hoe fanazana azy amin'ny maha-ray aman-dreny azy nanaovanay an'ity fomba anankiray ity nanaovanay an'ity toerana manokana ho azy ity ary nametrahana azy amin'ny fomba manokana eto amin'ity toerana iandrasana ny fitsanganako velona. Mazava zay fa raha mijery zany zava-misy zao mitovitovy ihany amin'ny fomba fanao famadihan-drazana aty avoantany zany ny fomba nanaovana azy. Misy miantso mpitsoka mozika, andihizana, misotro toaka, ny mifaly miara-mifety dia inona ny antony nanaovana zay fa tsy natao hoe vita lamesa natao fomba kristianina dia mampidirina fa mbola miantsona mpitsoka mozika ohatra zay.
raha ohatra ka tamin'ny 1987 mijery ny karazana hoe document ny fiangonana isika, ny synode lehibe nataon'ny évêque tany Afrika tamin'izay fotoana izay ary namoahana ny encyclique mitondra lohateny hoe Ecclesia in Africa. Dia zavatra lazaina atao anatin'io encyclique lehibe io dia vokatr'ilay fivoriana natao tany Afrika dia ny hoe aoka hatao fampanaraham-bolo-tany ny zavatra rehetra. Amin'ny teny frantsay moa dia hoe inculturation, satria tsara ho marihana fa ny mampiavaka ny fiangonana katolika amin'ireo fiangonana hafa dia hoe zavatra anankiroa no mibaiko azy. Voalohany ny soratra masina, izay voalazany soratra masina, ary ny faharoa ny antsoina hoe lovatsofina araka l'expérience de vie ny ainan'ireo apôstôly ary tonga amin'izao fotoana izao. Araka izay fampanaraham-bolo-tany izay mazava ho azy fa dia natao izay hamasaka ny fety ary dia natao ny mpitsoka mozika, natao ny rehetrarehetra tsy hita akory izay maharatsy azy. Hatrany amin'ny testamenta taloha dia efa misy filazana sady mikasika amin'izay. Nafatra tamin'ireo taranana izy Josefa nivakiana tamin'ny vaky teny omaly hoe ampiakaro ny taonako rehefa tonga ny andro fialako amin'ity fiainana ity, dia niesaka anao an'izay tokoa izahay. Ary raha jerentsika ny ao amin'ny tantara ny soratra masina ao amin'ny baiboly angamba amin'ny evanjely ny tena ataoko hoe zavatra malaza indrindra dia ilay nataon'ny Marie Madeleine taorinan'ny sabotsy masina. Tonga izy niazakazaka nakany amin'ny fasana nanatanteraka ny antsoina hoe fomban-drazana, naninona hanositra dililo ny vatan'i Jesosy Kristy. Kanefa kosa tamin'izay fotoana indrindra izy nahita hoe kay ilay Jesosy tsy ao fa efa nitsangako velona araky ny voalazany anjely. Ka noho izany tsy dia misy fahotana loatra ny fanarahana ny fomban-drazana raha toa ka mifanaraka amin'izay tenika izay hoe inculturation. Tadidio fa inculturation misy terme ataoko hoe amin'ny teny frantsay mahalaza zavatra tokony ho fantaritsika dia ny hoe inculturation sy ny syncrétisme. Ny syncrétisme dia hoe na voreo aby ny karazan-zavatra rehetrarehetra na ny mety na ny tsy mety, fa ny inculturation kosa dia hoe inona ny hevitry ny soratra masina, inona ny fomban-drazana mety manazava na manampy antsika hiaina bebe koa an'izay voalaza ny soratra masina izay. Soratra masina fanazavana zay. Io moa zany izao ny voalohany tamin'ny finoana katolika teto Madagasikara sa efa nisy ohatra ihany misy mopera hafa ohatra koa na olo na kristiana hafa nafindra toerana ohatra zao? Ngamba ataoko fa tsy dia hoe voalohany ity fa mibetsaka ireo olona efa nafindra toerana. Ohatra ny teto amin'ny diocèse n'Antananarivo fa nanao famindran-toerana teny Ambohipo, ny diocèse n'Antsirabe efa nanao famindran-toerana tany Antsirabe, ny maro fikambanany religiosy izay efa namindra toerana ihany koa. Ary tsy hoe voatery hoe spécial na fomba anaovana azy fa arakaraka ilay hitahitan'ny fikambanana dia efa afaka atao ilay famindran-toerana. Fa ianao ity izany ty famindran-toerana ity dia nangatahan'ilay araky ny voalaza toerana androana, nangatahan'ireo frera namany any amin'ny toerana fiviany avy amin'ny Roma hoe afindrao izy ary leo toerana manokana dia zay. Tsy sambany amin'ny tantara zany ty fa betsaka ny natao ary Victor Somanarivo levona tany fasan'ny ino izy ty ary akaiky ny Belvedere-rika izy avy eo nafindra ty Andohalo, tsy sambany aloha. Rafringa tany Fianarantsoa dia nalevona nafindra ty aiza ty eto Soavimbahoaka dia ataoko fa tsy hoe sambany akory amin'ny tantaran'ny fiangonana zany fa betsaka ny zavatra atao ohatran'izay. Misy fanontaniana tena voamilatsaka tia, ahoana ny fandraisanareo ny voalazan'ny mpitoroteny toko fahasivy andininy fahadimy hatramin'ny fahaenina. Fa ny velona mahalala fa ho faty izy, fa ny maty kosa tsy mahalala na inona ary tsy manantamby intsony izy fa adininy fahatserevana azy. Levona sahady ny fitiavany sy ny fankalany amam-pialonany ary tsy hanana anjara akory na oviana izy amin'izay atao aty ambany masoandro intsony. Ahoana ny fandraisana zay raha mifandray amin'ny raha ohatra ka ny fomba maliko an'izay dia izao. Raha ohatra ty tenin'ny soratra masina ty no raisina dia ilay hoe olona maty ara-nofo. Rehefa maty mantsy ny olona raha ohatra ka zay zany ny hevitry nireo atao hoe philosophe na hoe ireo mpandinika ny siansa dia hoe ny olombelona izy dia sahala amin'ny biby, l'homme est un animal raisonnable, sahala amin'ny biby ihany izy fa manan-tsaina. Ka rehefa maty ny mahabiby azy zany hoe maty ilay fofonainao aminy dia io voalaza ny soratra masina io voalaza ao anatin'ny testamenta aloha. Isika kosa nefany tsy hoe ny vatana fotsiny, tsy hoe ty vatana oloha ty rahapiso ty fotsiny
no iainantsika zanak'olombelona fa ny vatana sy ny fanahy ao aminy de ny antony fankalazana zany a de ny vatana arahy ny fanahy eo aminy de raha jerena ny fekepinona apostolika iainan'ireo atao hoe fiangonana reniny eto Madagasikara na ny katolika FLM FJKM na ny anglikana de asa mona hoe tonontonona fosina tena inono tanteraka fa hoy ny soratra hoy ny fekepinona ao anatin'io de hoe mino aho ny fisanganany maty de maty ny fisanganany vatana omanana de ity vatatsika ity no hisangana fa tsy hoe hazo na zavatra hafa akory ka tsy hitako zay olana am'izay hoe kalazana azy amina fitoerany fanahy azy zay azo eritreretina ve fa atsangana olo-tsambatra na angatana atsangana olo-tsambatra i père Pascal de Gasperi non tsy zay aloha tsisy resaka an'izay ary raha ohatra ka resaka fanangana olo-sambatra zany a de misy fepetra ny fiangonana anaovana azy de voalohany aloha tsy maintsy misy olona maromaro mahazo fahagagana hoe narary izy a tany amin'ny dokotera sitrana de migataka fahasoavana ohatra na hoe fa tsisy fahagagana maromaro vitany aloha zay vao afaka diniana hoe sao de azo atsangana olo-sambatra ary te olona itikatra de aorinan'izay le fahagagana zay a de misy karazana dossier tsy maintsy karakaraina de mikasika amin'ny fananganana lycée Botovasoa zao de any amin'ny afiry vao valonjato takelaka agny ny dossier mikarakaraina vao tanteraka ilay fanangana fa tsy hoe akory mitoboka mozika izy de atsangana olo-maso tarapisy tsy zay fa misy zavatra fepetra ara-pinoana sy maintsy takina ahafahana milaza azy olo efa vita am'izay zay karazana hoe fanangana ino ty izy complet le dossier hoe ity mety anao tokoa de misy technicien mandinika mandalina hoe tena marina tokoa fe sao de osika sao de olona mivoaka rama sao de zay am'izay le dossier complet alefa makany roma miany am'izay mandinika azy a de misy karazana commission atao hoe commission anakoroa mandinika azy izany hoe commission historique mandinika ny tantara manontolo manankona dossier azo vitandray aminy zany fa mantaona zay am'izay a rehefa vita mipasy avy eo le zavatra vao mandahana sina hoe commission théologique de zareo any koa mandinika an'io amin'ny mahakasika ny fotopinoana marina ve ny momba azy sa karazana hoe inty afo milolo ka mafanambolohany toy izao fotsiny zay zany le teknolozia tsisy resaka fananganana fa de hoe fianakaviana raha ohatra zao maty aho a ka tokony fianakaviako mangataka hoe mba leveno any asany fianarasoa any ambositany de anaovana azo naovana andretretra zany akory tsy midika hoe asangana olo-sambatra na olo-masina misy kristianina ray maty matetika anaovana fitaovam-pivavahana alohan'ny ampivegnana azy de azo eritreretina koa ve raha ohatra misy kristianina ray afindra fasina atao hoe nahafamadiana entina amin'ny anaovana lamesa aloha alohan'ny ampidirana azy amin'ny fahasalazany afaka atao koa ve zay tsy hoe afaka atao fa fanao mihitsy zany ho anay kristianina katolika rehefa afindra toerana raha misy zavatra atao a de tsy maintsy mangataka tena amin'Andriamanitra afanaovana lamesa afanaovana fivavahana afanaovana rehetra fomba kristiana eny atompobavy ny farina teto ny fandaharantsika isorana père Élisée nagnazava-tsipiriany amitsika vahoaka amitsika mpanaraka fandaharana zany zavatra zay nanikitika ny saitsika tany makasika ty famadiagna père Pascal de Gasperi misaotra anao nanakatra ny farany velomadiana